insieme di fare ma lo so nella Gesù Cristo quali si narrenta naso tutto qua farà di se va a mangiare va a farsi di se saggia non mi mangiare anzi prima di mangiare per i mangiarsi farmi saggia e non mi mangiare quando era nell'immaginare più si stava per la settimana non fa mangiare per settimane non si fa fatto iniziare a passare e si fa mangiare per la settimana non fa mangiare mangiare si fa dire la cosa esserci e iniziare a chi non ha la vita delle persone se la sapere a sensibilizzare la sua famiglia a tutto a meglio usando il bugia in una vita da una di soddisfazione a solo il crema vada da me quasi una pianta delle vita di sanità anche tutti noi nell'attimo quando stanno lì a tutto mi ragazzi che non fanno della settimana non fanno cose e sono accesa c'è una sicurezza qua in giro Buat kita kerja pada
Anio Alahady 2010 2 Alahady faefatra manaraka ny Pasika eo amin'ny sehatry ny Fjkm dia Alahady itondranam-bavaka ireo mpiasa iombonana. Ary atsika eo amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana manokana dia Alahady itondranam-bavaka ny asan'ny centre médical. Itoizatsika ihany koa ibanjinana ny lohahevitra hoe manavao ny fanahy masina. Ho aminareo rehetra ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Ho fisaorana sy fiderana ny Tompo dia iarahantsika mamaky eo mpitsanganana ny salamo. Amin'ny anaran'ny Tompo, miderany Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Mideran'Andriamanitra avo indrindra, fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderany Tompony Tompo, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izy rery ny mpanao fahagagan-dehibe, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay namelatra amin'ny tany amboniny rano, fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay nanao fanazavana lehibe, fa mandrakizay ny famindram-pony. Dia ny masoandro mpanapaka ny andro, fa mandrakizay ny famindram-pony. Ary ny volana sy ny kintana mpanapaka ny alina, fa mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika riavana. Ray malala tompona eo an-danitro, tafangona eto mihinaranao zahay mba hankalaza sy hanome voninahitra anao. Anio, isaorana ianao Tompo ny amin'ireo mpanomponao mpiasa iombonana eo amin'ny Fjkm, nantsoinao hahatanteraka ny asan'ny fiangonanao. Hiderana ny anaranao koa Tompo ny amin'ny asa tsara tanterahanao ao amin'ny centre médical le Isotry Fitiavana, izay iahinao ny fahasalaman'ny vahoakanao. Ankehitriny Tompo, sokaafo ny olotray, dia anambara fiderananao ny vavanay. Areo ka ny fanahinao masina izay nomenao anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hameno ny fiainanay. Ahatsapanay fa manompo Andriamanitra velona izahay. Velona ianao Tompo,
ary efa nandresy ny fahafatesana mba amin'ny endriny rehetra Jesosy Kristy zanakao ka afaka mamindra aina ao aminay koa. Fanainao ary naoka hiasa mahery ao anatinay ka haizanay manolotra amin'ny tenanay ho fanatitra velona sy masina ary sitraka ao Andriamanitra ray, fa izany ny Fanompoam-Pivavahana tokony ataonay indrindra. Tao amin'izay Tompo, haibanjina anao ka hitanay ny herinao sy ny voninahitrao ary aizanay manaja anao Andriamanitra masina sy be voninahitra ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao sy ny fanahy masina. Amen. Vavaksika faneliny tongotray sy fanazavana ny lalanay ny teninao ry Jesosy zokinay ao ka mitenena araka ny fombanao ankehitriny fa voninkiananao izay anaranao Jesosy. Amen. Dia manantitra ny fiarabanantsika ry havana anapaka ao am-pontsika ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ary fahameraba ny akisy tanora manokana ihany koa tratrin'ity alahady maraina ity. Exodus toko 5:30 ny andininy raika amby 30 sy ny 2:30 no angalantsika tsy anjery ny amin'ny anio. Exodus toko 5:30 ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 2:30. Rehefa hitantsika izany dia ndray rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ka efa nofenoa ny fanahin'Andriamanitra dia fahendrena sy faharetan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa dia ny amoron-tsaina hanao asa kanto. Aloha hatrahantsika hatreo averintsika indray mandeha amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ka efa nofenoa ny fanahin'Andriamanitra dia fahendrena sy faharetan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa dia ny amoron-tsaina hanao asa kanto. Amen. Ray masino manana sinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ny fahendrena eto dia dikatiany amin'ny teny vahiny frantsay izy manao hoe sagesse. Dia ny faheratan-tsaina intelligence ary ny fahalalana connaissance. Misy tantara kely anankiray ity ry zandry malala isany misy an'ilay mpijery an'ilay sary fampiratiny ireny, ilay sary hosodoko ireny. Dia isaky ny jery sary anankiray ity tovolahy anankiray dia ozy izy hoe fatratra loatra kanto loatra findra amina hosodoko iray indray izy dia fatratra loatra kanto loatra. Ny sary teo amin'ny fiteo no vitan'ilay artiste anankiray fa izay isaky ny jery izy dia zay hatrany tao am-bavany hoe fatratra loatra kanto loatra. Tsy naharitra izy fa dia nanatona ity mpanao hosodoko ho no arse fa fahaizana azonse aingam-panahy nahavitanan'izao sary hosodoko tena mahaliana sady tena tsara ny fatratra tahaka izao dia ndeha amaly dia mpanao hosodoko dia hoy indray ty anankiray aza nyteny aloha aiko tsara mihitsy no mety nahazonao an'izao aloha mba hiteny arak'izay eritreretiko zao angamba
mety makana mba voatra angamby ianao dia mahazo inspiration tsara be dia mandeha ho azy zany angam-panahy zany. Dia na ihany koa hoe mety makamaka kely angamba aloha anaovana an'io a tonga dia miainga be mihitsy ilay aingam-panao ao anatin'ilay izy. Dia niteniteny be teo izy dia navelan'ilay mpanao hosodoko afa-po tamin'izay niteneny teo izy dia ao ary tenenao izay ary zay tena valinizy amin'izay a. Dia ozy ity mpanao hosodoko hoe zao a aloha nanaovako sary anankiray ozy izy dia mivavaka aho. Mivavaka aho alohana namboako ny sary anankiray a mangataka aho a mba ho fenono ny fanahiny famoronana asa-kanto satria ilay Andriamanitra zay atao anatiko dia fanahy masina zay atao anatiko a dia fanahy masina mpamorona asa tao ary asa kanto ny zavatra ataony. Ry Sandra Malala isany fanahy afaka manao zavatra lafatra sy kanto ny fanahy izay nomen'Andriamanitra antsika ary fanahy ny fanendrena ihany koa, fanahy ny fahiratan-tsaina ary fanahy ny fahalalana. Naiza zay alehanao ry Sandra Malala dia tsarovy izay tenin'Andriamanitra zay. Efa hoatsoatsy dia hiatrika ny karazana fanadinana isan-karazantsika. Rehefa nianatra tsara ianao, rehefa manakina ny fiainanao amin'Andriamanitra ianao a aza matahotra an'ireny. Fa ny fanahy ny fahendrenana ao anatinao a, fanahy ny fahiratan-tsaina ao anatinao a, fanahy ny fahalalana ao an-tsainao. Ho amin'izay mety sahirana amin'ny resaka hoe famoronana zavatra dia tady idio a fa fanahy ny famoronana ihany koa no men'Andriamanitra ao anatsika. Dia ny akamoron'ny malagasy amin'izao mety hoe very asa fangatao ifanahy ny famoronana eo dia tsika morona asa ahafahantsika miaro an'ny tenantsika. Ndeo veritsika ilay tsenjery izay nalaina ny amin'ny androany somary lavalava izy io a fa kintsika miadana naran'i Jesosy manao hoe ka efa nofenon'ny fanahin'Andriamanitra dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny an'tao zavatra samihafa dia ny amoron-tsaina anao asa-kanto. Amen. Dia hivavakitsika. Mahay ny zavatra rehetra izay no ilay inonay a ka na inona tompo no ataonay dia mba tolory izany sainao izany izahay. Amin'ny anaranao Jesosy a. Amen. Iaraka ivavakisika Ranalalo isarany ny fitiavana sy ny fanondram-po natolotra ao anay ka ahafahanay andreny teninao. Ilay teny fanasy fiainana ary faneliny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Koa tahi tompo izahay izay namaky ny teny ary koa mpanomponay izay tory ny teny amin'ny vahoakanao. Mba handrotsahana ny fanahy masina izay manavalanay isan'andro isan'andro. Ka sanareny foana tokoa hoe tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana ny vavaka. Amen. Iaraka maksian'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Exodosy. Exodosy toko fahadimy amby telopolo, andiny fahatelopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Rehefa hita dia vakiana ny anaran'ny Tompo. Ary Mosesy tamin'ny zanak'Israely indro efa nantonony izay vanarany Bezalily, zanak'i Ori avy amin'ny firenen'i Joda.
ka efa nifenen'ny fanan'Andriamanitra dia fahendreny sy fahiran-tantsaina sy fahalalana ny amin'ny zavatra samihafa dia ny amoron-tsanana ao asakanto sy ny asa volamena sy volafotsy ary vandrahana ary ny ambeta vatalatsaka ny tranotrano sy ny andravitra azo anaovan'izay asakanto samihafa rehetra ary ny fahaizana ny mpianatra koa dia efa nataon'Andriamanitra tao am-pony dia isy Eliaba zanak'i Aisamaka avy amin'ny fireneny tany ary efa nifenena fahendrena izy ireo lahy anaovany tao zavatra samihafa dia ny ampiasa tefy sy rafitra ary ny ampamenina mahetena samihafa soratra dia amin'ny manga sy volomparasy sy mena ary amin'ny rongony fotsy madinika ary ny ampanenina dia ny mpanao asa samihafa sy ny mpanorina asa kanto. Hotoizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny marika toko voalohany andino voalohany ka hatramin'ny fahavalo ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Koritianina voalohany toko faharoa andino faharoambifolo ka hatramin'ny fahaenambifolo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ny niandohan'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe indro izao maniraka ny irako hialohanao izay amboatrany lalanao. Injany misy feno miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Dia ny Jaune izay nanao batisa tany anefitra ka nitoro ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka nataony batisa tao amin'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaune nitafy lamba volon-drameva ary fehikibo hoditra ny tany valahany ary ny fihinany dia valala sy tantely remby ary nitory izy ka nanao hoe avy ao ariko ilay mahery noho izao ka tsy mendrika iondrika amin'ny fekapany azo ao. Izao efa nanao batisanareo tamin'ny rano fa izy kosa hanao batisanareo amin'ny fanahy masina. Fa isika tsy nandray ny fanahin'izao tontolo izao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Izany koa no lazainay tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy raha milaza zava-panahy amin'izay olona araka ny fanahy izahay. Fa ny olona izay araka ny nofiany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra fa fahadalana aminy izany sady tsy azony satria araka ny fanahy no hamantarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza no mahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy? Fa izahay manana ny sain'i Kristy. Amen.
mbola ho aminareo ny riavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ary ny fanahin'ny tompo dia hanavao ny fiangonana indray. Miarahaba indrindra ny mpiara-miasa eo anivon'ny fitoerana fitsaboana ireo sakaiza sy mpanohana izany asa izany ary tsy manadino manonona ny famindrampon'ny tompo an'ny mpisehatra rehetra eo anivon'ny fahasalamana ato anatin'ity fiangonana ity. Haloanantsika ny Exodosy 5:30 andininy 30 hatramin'ny 5:30. Exodosy 5:30 ny andininy 30 hatramin'ny 5:30 zay efa novakina tamintsika nandritra ny famakina ny soratra masina teo. Ny Exodosy 5:30 riavana dia mampiditra antsika amin'ny fizarana farany ao anatin'ny boky ny Exodosy izay manambara sy milaza indrindra ny amin'ny nanorenana ny tabernakely. Ny tabernakely dia toerana izay andraisany zanak'Israely ny toromarik'Andriamanitra amin'ny anohizany ny lalana mizotra ho any amin'ny tany Kanana na mbola hijanonany sy atony kely. Rehefa saron-drahona ny tabernakely dia miato ny dian'ny zanak'Israely. Rehefa miainga indray ny rahona dia milaza zany fa manomana ny diany hiainga hanohy ny lalany ho any amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely. Naorina ny tabernakely talohan'ny fanorenana dia nantsona mba handray anjara avokoa ny fiangonan'Andriamanitra na ny zanak'Israely. Ary eo amin'ny toko 1:30 andininy 1 hatramin'ny 9 indrindra dia misy filazana fa nioatra noho izay nilaina no voangona avy amin'ny zanak'Israely nanome an-tsitrapo sy tampitiavana izy ireo. Rehefa voangona ary ny fitaovana dia nampatsivon'i Mosesy kosa fa niantso olona Andriamanitra Bezalila nombany Oholiaba izay teknisiana hisahana ny fandrafetana ny hazo sy ny vato sarobidy mandrafitra ny tabernakely. Amin'izao perikopa izao riavana dia tsinjotsika fa misy dingana telo izay soritan'Andriamanitra mba hizoran'ny fiangonana ahazony manavao ny fiainan'ny fiangonana. Ny dingana voalohany dia ny fiantsoana, ny dingana faharoa dia ny fanomezana ny fanahy, ary ny fahatelo dia fanendrena hanao ny asa. Miantsolona Andriamanitra akoatra ny fiantsona ny vahoaka tsy ankanavaka mba hanolotra sy hanome, dia indro izy miantso an'izany atao hoe Bezalila ary manendry any Oholiaba mba hitantana ny lafin'ny teknika amin'ny asa. Voasoritra mazava eo amin'ny 30 ny mombamomba ny Bezalila ary eo amin'ny andininy 430 ny momba ny Oholiaba. Izy ireo ny anarany, ny ray aman-dreniny, ny fokom-pirenena na ny firenena ny aviany. Inona moa ny antony anoritana izany eo amin'ny tantarany fiantsonany reto teknisianina anankiroa ireto. Voalohany, i Bezalila dia nipotra avy amin'ny firenen'i Joda, izay firenena be ponina indrindra teo amin'ny
fireneny Israely. Azo lazaina hoe sokajiny renivohitra izy satria mpitarika maro olona havanana be dia be no nipotra avy eo Joda. Oliaba kosa dia avy eo amin'ny fireneny Dana izay voamarika fa na dia nitana larana faharoa aza teo amin'ny hamaroan'ny mponina dia tsy mba voalaza na voatonona ombieny. Ny any olona nanandaza nipotra tao amin'ny fokony Dana na ny fireneny Dana dia Samsona. Ary eo amin'ny tetiara ny zanak'Israely, tantara voalohany 4:7 dia tsy mba voatonona tao zany fireneny Dana. Izany ry havana dia milaza amintsika fa Andriamanitra rehefa miantso dia tsy miantso ka mahatsiaro ny olo malaza sy ny mponina an-drenivohitra ihany, fa nahatsiaro koa ny fireneny Dana izay toa natao anjorom-bala sy tsarovana izy ka naka any Oliaba tao anatin'izany foko izay somary adino teo amin'ny tantara izany. Manavao ny fiainan'ny fiangonana ary mametraka asa goavana Andriamanitra raha nanorina ny taberna kely. Voalazan'ny mpandinika fa tany amin'ny taona 500 talohan'ny Kristy nanorenana ny taberna kely ary manodidina ny 500 tapitrisa sy roa lavitrisa ny sandan'izany fanorenana izany. Dia mahagaga ry havana fa nantsona ny vahoaka an'Andriamanitra tsy hakanavaka andray anjara nazahoana mihoatra no ilaina. Navana i Bezalila sy Oholiba mba ho teknisiana hitarika ny asa, tsy hoe Bezalila tandrenivohitra ihany fa ny ray tamin'ny fokony Dana izay tsinotsinona koa. Te hanavao ny fiangonana Andriamanitra ary tondra ny fiangonana hanao ainga vaovao androso bebe koa amin'ny fanompona azy. Etsena isika fiangonana tsy hankanavaka mba hampiasa ny talentantsika hanolotra ny fanomezam-pahasoavana izay efa nahidin'Andriamanitra ampimizara ao anatintsika mba haninona ho fampandrosoana ny fiangonana. Raha amin'ity ity dia ho ainga indray ho amin'ny sehitry ny fitsaboana eto amin'ny fiangonana. Nahoana moa ataovy tanteraka amintsika izay vita ny zanak'Israely nanolotra tsy antery fa tampitiavana ary nazahoana mihoatra lavitra no izay ilaina. Nanolotra tsy antery ampitiavana ary nazahoana mihoatra lavitra no izay ilaina. Tamin'io ny tantara dia manao hoe okizay rehefa efa be dia be ny voangona. Mankasitraka an'Andriamanitra isika no ny fahafahantsika mamaly ny antsony ka alorantsika ny tenantsika ho sakaiza na mpanohana ny ivotoeram-pitsaboana. Mankasitraka an'Andriamanitra isika raha isan'izay nantsony ho teknisiana hitantana izany asa izany. Nantsona eo amin'ny fitantanana ho mpiara-mikatroka eo amin'ny fikarakarana ny fahasalaman'ny olona manatona ao amin'ny toeram-pitsaboana. Fa izay mbola tsy ao anatin'izany re, izay mbola tsy nandray anjara ny amin'izany atao hoe sehitry ny fitsaboana sahan'ny fiangonana dia taiza ianao ary aiza ianao amin'izao fotoana izao. Tovony sy ampio ny sakaiza sy ny mpanohana. Hevery izay azonao mandray anjara ao anatin'izany toeram-pitsaboana izany. Fantsona amin'izany isika raha natokana itony fotoana itony mba hahatsiarovana ny asan'Andriamanitra sahantsika eo amin'ny lafiny fitsaboana.
hanavao Andriamanitra, hanavao amin'ny alalan'ny fanainy, isika no antsoina ho mpiara-miasa aminy hitondra fanavaozana. Fa eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo sy ny fahatelo amby telopolo dia voalaza mazava fa ilay olona manokana teknisianina Bezalila hitarika ny asa fandrafetana amin'ny hazo sy ireo vato sarobidy dia nofenoan'Andriamanitra ny fanainy ka nanam-pahendrena na iratsaina ary feno fahalalana. Tsy hoe nandeha irery izy araka ny voalaza teo fa nomban'ny mpiara-miasa dia olo iaba, fa tsy nijanona teo izany asan'ny fanain'Andriamanitra manavao izany, fa izy mirahalahy ireo taranaki Joda sy taranaki Dana dia nampianatra napita ny fahalalany tamin'ny manodidina ka nazahoana olona maro feno fahendrena sy fahiran-tantsaina hanao ny asa. Eny amin'ny toko fahaenina amby telopolo andininy voalohany no misy filazana fa nanampy an'ireo mirahalahy ireo olona hafa nanam-pahendrena sy naran-tsaina hanatanteraka ny asa. Manavao ny fanahy, ary amin'ny alalan'ny fanahy anovoza mpahiran-tantsaina sy fahalalana ary fahendrena no isehoany ny fanavaozana entin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy ny eto. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, indraindray ny olona nahavita fianarana ka miravaka mari-pahaizana dia mieritreritra fa ny ray aman-dreniny no lany mondro kely na ny lofo mafy ka nahafahany nahatojo ny fianarany. Ny sasany sy ny hafa dia mihevitra fa izy dia miavaka tao anatin'ny rehetra ka niezaka izay nataony sy ny fahiran-tantsaina izay fa azy raha teo no nahatonga azy havita ny fianarany ka hanana andraikitra arak'izay raisiny eo amin'ny fiarahamonina. Dia adino sy mipetrapetrakany ny fahasoavan'Andriamanitra, tena tsy tsaroana fa manana anjara ny fampandrosoana ny fiangonana ireny karazan'olona manokana ireny. Ity soratra masina ity ry havana dia mampahatsiahantsika vahoakan'Andriamanitra, mampahatsiahantsika zanak'Andriamanitra sy zandriny Jesosy Kristy fa ay ny fahalalana, ny fahendrena, ny fahiran-tantsaina izay ahazoantsika miatrika ny fiainatsika andavanandro na mbola mianatra isika na eo am-perinasa dia tsy avy amintsika velively na vokatry ny fisasaran'ireo ray aman-dreny na vita nampianatra sy nandosa aram-pianarana, fa ny fototra izany dia ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy, manavao ny fahiran-tantsaina ho isan'andro, manome fahalalana sy fahendrena mandrakariva. Koa amin'izany atomboy aty amin'ny fiangonana ny fampiasanao, ny fahaizana mampahalalanao, na mpampianatra ianao, na mpitsabo ianao, na mpahay asa tanana ianao, na inona asanao, atomboy aty amin'ny fiangonana. Fa fanahin'Andriamanitra no nampisy fahiran-tantsaina, fanahin'Andriamanitra no nanananao fahalalana sy nanovozanao fahendrena aty am-piangonana vao any amin'ny fiarahamonina. Fa ny fahatelo, rehefa niasa ireto mirahalahy ireto ary nitarika ny mpiara-miasa taminy dia nokendren'Andriamanitra tao anatin'ny asany ny asa-kanto ho mpanao ny asa samihafa sy ho mpamorona asa-kanto, hoy ny teny mamarana ity perikopa ity. Nantsoina ary nomena ny fanahin'Andriamanitra mampahiran-tsaina, mampahendry, mampahafeno fahalalana i Bezalila sy Oholiba, ary kendren'Andriamanitra
mba hanao asakanto. Hoy ny bokyny Efesianina, asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Eo amin'ny sehatra ny fiarahamonina ry havana, indraindray ny olona miavaka amin'ny fahaizana mampahalalana na miavaka amin'ny asa vitany dia manafina na miazona ho azy samy rery ny teknika ny fahombiazany. Fa ao amin'ny sehatry ny fanjakan'Andriamanitra aty amin'ny fiangonana dia tairina sy foazana isika mba hizara ny antony fahombiazana, mba hizara ny fahaiza-manao izay nomen'Andriamanitra anao. Tsy amianao anao samy rery izay antoko ny fahombiazanao, fa hizara zany kosa amin'ny hafa. Pahay mofomamy miavaka ianao kristianina, ndao zaraina amin'ny samy kristianina zany. Ampianaro ny mpiara-mivavaka mba hahay toanao. Izany no mampandroso ny fiangonana, ary izany koa no mampandroso ny firenena. Mpanjaitra fantadaza ianao, zarao amin'ny mpiara-mivavaka ny fahaizanao. Ary aza atao hoe ity fa tsy anao. Mazava ny ambaran'ny soratra masina ny tsehivona teo ny 2:7 sy ny 7:7. Tsy anao zany, fa nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanainy ka nazahonao fahiratan-tsaina sy fahalalana ary fahendrena. Niezaka ianao marin'iny, fa talohany niezahanao dia tao ny fanahy masina, nanavao isan'andro ny fahaiza-manao, ny fahiratan-tsaina sy ny fahendrena, ka nahatonganao niavaka teo amin'ny asa nataonao, nampandroso bebe kokoa noho ny mpiara-miasa. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, te hanavao ny asantsika Andriamanitra, te hanavao ny asa fitsaboana izay napetrany ho asa misiona sahantsika Andriamanitra. Miantso asianao Andriamanitra, na avy aiza ianao na avy aiza, na mbola tsy fantatriza na tsy fantatriza ianao amin'ity anio ity. Ianao no Bezalila, ianao no Oliaba, antsoin'Andriamanitra ary tiany omena ny fanahy haranitsaina, halala ho feno fahendrena, ahatateraka asakanto. Orenao ane ny antson'Andriamanitra, oraisinao ane ny fanainy, ary iavaka amin'ny asakanto izay tanterahanao ianao. Ary dia tonona manokana izany afatra izany ho antsika rehetra misehatra eo amin'ny fitsaboana eto amin'ny fiangonana. Miantso anao Andriamanitra manome ny fanahy masina ary mametraka anao hanana akingana hanome fahasalamana tsaratsara kokoa noho ny hafa, mihoatra amin'izay sehatra ny fitsaboana any ivelan'izao fiangonana izao. Fa tononona koa antsika rehetra izany. Izao no fotoana hiarahantsika manavao ny asan'Andriamanitra misehatra ny fitsaboana izay tanterahantsika. Tsaboa izy hoy ny Tompo, na ohatrina laninao dia onerako rehefa miverinao. Amen.
dia hiaraka iombavakantsika ry havana. Saina tsy mety miavao, asa tsy mety miavao, kanefa dia mangataka ianao ry Tompo Andriamanitray mba ho avaozina amin'ny alalan'ny fanahinao masina izany rehetra izany. Miantso ihany koa ianao Tompo Andriamanitra, na sokajin'olona tahaka ny ahoana na tahaka ny ahoana, dia izahay nefa matetika dia manao be maharenina ny amin'izany antsonao izany. Tompo Andriamanitra, miantso fanavaozana ianao, miantso anay tsirairay avy ianao, indrindrandrindra amin'ny fampiasana ny talenta izay efa nomenao, dia loha ranony talenta rehetra, fa tsy mba hampiasainay amin'ny tokony ho izy ireny. Tompo, tonga eto izahay mifona aminao, mba ianoy ny vavaka mangina, ny fifona mangina izay ataony tsirairay avy ankehitriny. Tompo, mifonanay ireny toetra tsy zaky ireny a, ireo toetra izay nampalahelo ny fanahinao tao anatinay a, ary ireo toetra izay nanaovanay fanandratantena, filana dera, filana aja-mamoninahitra, kanefa ny loharan'ireny fahaizana, fahaendrena, fahalalana ireny, famoronana ireny, dia afa aminao rery ihany. Dia aza izahay no memboninahitra faoka ny naranao rery ihany. Amin'ny naranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Ry havana, ho antsika izay niaiky tokoa ny fampitantsika teo anatrehan'ny Tompo, ary ny bebaka marina tokoa. Mitsangana ndreny teo somahafaly atolotry ny Tompo atsika ho famelana ny elontsika. Hoy ny Tompo, hositraniko ny fiodinanao, ho tianao tsy vozonanao, fa efa niala taminao ny fahatezerako. Iza no hampangalony ampidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy nefa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Koa ambara amin'ny anaran'ny Tompo ary, fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina niderany Tompo. Tratran'ny olona izany, voavela ny
voasarona ny vahoutany sambatra ny olona iza tsy isainy Jehova eloka ary tsy misy vitaka ny fanahiny. ho antsika izay voavela heloka riavana dia andeha ambarantsika pahabe maso ny finoantsika araka ny fanekam-pinoana laharana fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny talo indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, donga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovambatisa antsika rehetra ho tena iray. Fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny fonontsika. Tompo ampitombohy ny finoanay. Amen. Petraka ny Manasana ry havana hiaraka iombavaka anatin'izao vavaka fangatahana izao. Ry Tompo Andriamanitra io mba hieno ny vavakay ho an'ny mpiasa iombonana eo anivon'ny fiangonana an'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Misaotra anao ny amin'ny fanoloran-tenan'izy ireo fa mba hampahare izy ho hatrany izy Tompo ho tanterahana anatin'ny fifaliana ny asa izay fanentsonao azy. Izy ireny nefa namaly ilay antso dia ny anao Jesosy ny omba azy sy ny ankovonany. Dia ampio izy amin'izay rehetra mety ilainy amin'ny fampandehanan-draharaha rehetra eto anivon'ny Fjkm. Dia toloro fahendrena, fahalalana, faharan-tantsaina izy ireny. Mba hampio ihany koa izy amin'ny mety izay fitaovana ilainy hatramin'ny vola izay mety ilainy ao anatin'izany. Misaotranao ihany koa izay Tompo amin'ny fananana ny centre médical eto anivon'ny fitandremana. Tafiohery hatrany izy ireo Jesosy dia misaotranao Tompo nanomezanao azy ireo ny talenta dia ahafahany fampizara izany ihany koa. Dia inonay tokoa ry Jesosy Kristy Tompo fa ianao ilay efa nitondra ny aretina rehetra, niara hiasa amin'izy ireo ka na ny fanafody na ny tolo-tsaina izay rehetra ataon'izy ireo Tompo dia ombanao tokoa ary tena hitondra fanasitranana
ary hitondra ihany koa fiderana ny anaranao fa hoe ay tokoa ilay Jesosy Kristy tompo dia tsy resaka ra-panahy fotsiny ihany fa mitsinjo ihany koa tompo ny ara-nofinay dia mba tafiohery izy ireo Jesosy mameo azy ny fifaliana ao anatin'ny fanatanterahana ny asa aza vela orikivy izy ireo mameo azy tompo ny fanahy fahendrenao amatarana izay rehetra tokony atao amin'ny sendra misy maharary fa ny fanahinao masina no ankinanay no ankinan'izy ireo ny entina anasitrahana ny ireny dia mba tehirizo hatrany zany centre médical zany mba vombanao mandrakariva ahitana ny voninahitry ny naranao mivavaka izay ho an'ny tsirairay avy ao Jesosy Kristy tompo ireo izay voakeza ny aretina maro samihafa ianao Jesosy Kristy tompo anolotra fahasalamana ho an'izy ireny ao izay noho ny amafy ny fiainana dia tsy mahita ny lalakombana fa na masina mpanavao ianao tompo avao zao ny fisainanay dia mba ampio izahay tompo mba hahafahanay ihany koa mba tsy eo anatin'izany fahasaranany izany tsony fa hahafahanay manampy olona indray ankehitriny dia apetraka aminao zao vavaka mangina ny etahitanay tsirairay avy ankehitriny misaotra anao Jesosy amin'ny fianonao ny vavakay ny amin'ny valim-bavaka sady izay fomenao ihany koa ny vavakay dia ataonay aminaranao Jesosy ary akambanay amin'ilay vavaka izay efa nampianarinao manao hoe raha inay izay ny an-danitra mamafisiny anarao mahatonga ny fanjakanao ataonay sitraponao ny tia-tany tahaka ny an-danitra omeonay ny inona nasahazo anay ary mamelany elikay tahaka namelany izay milika taminay aza mitondra ny amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay amen. Tsaboy izy ary na ohatrina ny laninao mihoatra noho ireto dia honerako rehefa miverinao. Matio 10:5-10 tapamby. Amin'ny kafaliana indray no hiarabanantsika mpianakavy ny finoana ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay. Voalohanteny dia tiana ny manao tatitra fohy aminareo mikasika ny fiainan'ny centre médical eto Isotry Fitiavana amin'izao alahady hitondranam-bavaka azy izao. Araka ny iainan'ny ankabetsahan'ny orinasa maro, iainan'ny vahoaka malagasy ihany koa, dia miaina fasairanana ary anisan'izany ihany koa ny centre médical vokatry ny Covid-19 izay nitranga tamin'ny 2020-2021 iny. Niezaka hatrany ny mpiasa sy ny dokotera amin'ny fahafapo ho an'ireo izay tsy salama ary tsy nikatona mihitsy moa zany ny centre médical nandritra an'ireo fotoan'ireo. Ary amin'ny maha centre médical azy koa dia anisan'ireo voatanisa tsy maintsy misokatra na antsoina an'ilay hoe perquisitionné ny centre médical izay nandray marary ary nisy tamin'ireo ihany koa ilay marary izay tsy noraisin'ny hôpitaly lehibe moa zany tandritra an'ireny fotoana mavaivay ireny. Dia ankehitriny dia efa miverina tsikelikely ny fiainan'ny centre médical, verina tsikelikely ihany koa ny abetsaky marary tonga ao. Fa na dia izany aza dia tsapa avy hatrany ny fiakarany vidim-panafody ka nahatonga ny fanapa-kevitra ampiakarana ny consultation sur ireo
servisy izay atolotra ny marary tamin'ity volana aprily sy mai ity. Niezaka trany ny centre médical nandoa izay fandaniana tsy maintsy natao ary eo ihany koa ny fandoavana ny karafa-piasa hatramin'izao. Ka dia miezaka ny filakevim-pitantanana mitady ny fomba hiatrehana zany fahasahiranana izay iainany rehetra zany ka mieritreritra ampitombo ny servisy atolotry ny centre médical toy ny spécialité hafa izay mety ilain'ny marary ary eo ihany koa ny fanentanana izay atao amin'ny sakaiza sy mpanoana any amin'ny fanampiana izay efa ataony hatramin'izay ary indrindraindrindra ny fampitomboana isa azy ireo sy ivelarany amin'ny karazana servisy toy ny hoe dentisterie zany. Dia minsy manantena izahay ny amin'ny fanohananareo izany tetikasa izany ary indrindraindrindra ny amin'ny fitondranareo ambavaka ny centre médical sy ireo mpiasa rehetra ao aminy ary ireo fitsaboana rehetra izay atao ao. Manaraka izany dia mangataka anareo mpiasa ny centre médical ny mpanoana sy sakaiza ary ireo filakevim-pitantanana namana hitsangana azafady. Eto dia tsy hay ny tsy saotra sy akasitraka anareo rehetra noho ny fandava-tenanareo ka ahafahana nanatanteraka ireo asa fitsaboana izay tanterahana ao amin'ny centre médical. Tanteraka aminareo ny teny soratra masina izay ao amin'ny Timoty 2 tokony voalohany 7 izay vakiana amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy iosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Arak'izany ry havana dia fanahy mahery nomen'Andriamanitra anareo ka nahafahanareo ny tsabo ireo marary sy niatrika ireo karazana aretina maro samihafa indrindra mbola ao anatin'ny vanim-potoana covid tsika eo ihany koa ny grippe mahery izay iainantsika. Fitiavana ihany koa no misy aminareo ka tsy nitandro asa sarana mikarakara nanao ny faraherinareo nanao ny asa masina izay iandraiketanareo dia misaotra anareo izahay. Eo ihany koa ianareo sakaiza sy mpanoana isaorana ny amin'ny fahononany tena anananareo tsy ny salasala manohana ampitiavana arabola arakevitra ara-potoana any centre médical mba ahafahana manatanteraka ny andraikitra nakin'ny tompo taminy dia ny fitsaboana ireo madinika ny tompo. Ka dia ho tanteraka aminareo rehetra ny teny soratra masina ao amin'ny Koritianina 1 toko 5:15 manao hoe koa amin'izany rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Sy ao amin'ny Filipianina toko 4:17 manao hoe fa Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ary farany ry havana amin'ny anaran'ny reto namana mitsangany etona no anetanako anareo rahalahy sy anabavy ao amin'ny tompo anohana ny centre médical eto amintsika ka anatevin-daharana ireo sakaiza sy mpanoana ireo ka aza misalasala manatona ao amin'ny centre médical ny amin'izany dia ho an'ny Andriamanitra irery no voninahitra. Amen. Afaka mipetraka tsika. Mahatra mitsangana isika mialoha ny tsodrano ny hira fahavalo
20 andiny ny faefatra any andiny ny fahadimy aorian'ny tsodrano. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo, ary Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampinoana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana ho ampionana ny fonareo ane sy ampahelanareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra, mandehana hanavaoanao ny fanahin'ny Tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.